Azabade. Hey Johnny. Tonga eto zahay Fédération mpianatra Université Toliara zay mitarika an'izao tolona ho fahanafana Madagasikara zay latsaka ankaterena izao. Nanomboka tamin'ny zomany tolonanay Génération Z izay tarihinay mpianatra Université Toliara izay tarihinay Fédération mpianatra Anjerimanontolo. Mahatsapa izahay fa latsaka terena ny firenena. Mahatsapa izahay fa latsaka anaty hantsina ny firenena. De tsy nianjo intsony izahay hoe iza no hanarina ny firenena ity. De izahay Génération Z, izahay mpianatra Anjerimanontolo no hoavy ny firenena ity. Dia androany izahay dia tsatsa ny tanjona fa tonga eto amin'ny kiandra ny fahamarinana ny mojajaony ny Génération Z izay tarihiny mpianatra Anjerimanontolo. Dia izao no teny filamatsinay. Izao no teny filamatsinay androany. Matoa mbola mitohy ny tolona mbola tsy mahafapo ny vahaolana arosy ny mpitondra. Efa nisy ny fandravana ny gouvernemanta fa mbola mitohy ny tolona atao Génération Z dia ny tariny Fédération mpianatra amin'izao fotoana izao. Dia eto izahay androany manao antsoava fa mitaky fanovana ny rafitra izahay tanora malagasy. Dia hoy izahay miala Andriamatoa Anjy Nirinaranjoely dia tsy atao ny mpanao politika fitaovana ary angatana azafady ireo mpanao politika mba tsy hijapy izao tolona ataony mpianatra izao. Efa ela nareo nahatsapa hoe latsaka katerena ny firenena fa tsy nitsanga ianareo. De raha ohatra ka manana finiavana nareo hanarina de mitariha tolona amin'ny anaranareo manokana fa aza hijapiana ny tolona mpianatra izay hanavitra ny firenena, izay hanavitra ny Madagasikara Alampinany any president teo zay mangataka koa izahay hanaovana famotopotorana mazava tsara mahakasika ny namanay any mba hisy filaminana sy fampipalemana ampanajana Andriamatoa filoha mametra fialany ianao tompoko fa zay ny lainy firenena amin'izao fotoana zao. Manarak'izay melohanay koa ny fisamborana ireo mpianatra namanay zay manao tolona ampahamarinana sy mandromba fa zay koa nefa de manao antsavo amin'ny mpitondra filaminana handray andraikitra ho an'ireny olona mpandromba sy mpanakorotana ireny. Marina etona fa ny tolona ataonay dia ampilaminana marika amin'ny fitiava-tanindrazana. Hitantsika amin'ireny zao mpianatra slogantsika miala rajoela sa tsy miala. Makatela Ny vatsim-pianarana telo volana zay mbola tsy azonay. Ary miresaka avao koa zahay eto hoe ny hampiakarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra satria tsy mahampy anay io. Ary mitaky haingana de haingana zahay ny hamohana azy tsy mandiny ela fa zao de zao. Ary mitaky avao koa zahay ny fialany Anjerajoely satria tsy mahavoavaha ny olona mpianatra. Maro ny olona zay misedraina mpianatra ao anaty kapisy. Jiro sy rano. Droit de concours miakatsy koa tsy ekenay ao anatin'izany. Droit de soutenance tsy ekenay avao koa miakasy. Ary eto zahay mitaky recrutement mpianatra. Efa arivo no nandefa dossier an'NS eto avao koa nefa médecine anatin'izay
300 sy 28 naboaky ny fanjakana ka miala Rajoel miala zao de zao tointolona eto aloha zahay amin'izao eto mpiandrany fahamarinana dia rehefa atoandro ny andro dia hisakafo izahay dia miverina mitohy manohy ny tolona eto zahay dia ampafantarinay fa nandeha filaminana ny diabety sy ny sakatsakana fa nisy ny fampiresahana tamin'ireo mpitandro filaminana ary akasahana ireo satria fa manomboka mahatsapa tena ny fitandro filaminana fa manomboka mamelaka anay raha toka tamin'ny latsinainy dia nisy ny fifandonanana fa amizao zahay dia navela malalaka ka dia toraka voninkazo aloha ho an'ny lehibe ny mpitandro filaminana fa manomboka tonga saina manome malalaka ankalalahana ny fanohan-kevitra dia mitolona dia mitohy ary tsy hidrano laha tsy tsatsa ny tandro Fony androany ny mahampianatra ambony izay ho avy ny firenena anay manao grève intellectuelle izahay nanao dia ampilaminana izahay tsy nisy zavatra arobaky tsy misy dorotrano fa nasehonay androany ny fitiavana tanindrazana hoe tsy mba isany mandrobaky izahay fa anisany manangana nyty firenena ity dia isorana ary toraka voninkazo ary fanambaranay teo ko andro mpitandro filaminana zay nanaraka lamina ary fa niamafisinay teo fa manomboka tonga saina izy ireo miara mahatsapa atsika fa latsakaterena ny firenena ary matoa izahay mpianatra ambony tsy mijano tsy mitsahatra isa maraina isa atoandro mandeha maneho hevitra andalabe dia efa tsy zaka itrony ny fitantanana eto anivon'ny firenena eto zahay dia manao antsoavo fa mila fanovana ny rafitra izay tanora malagasy mbola mafisinay androany ny fialany anjy ny rina Rajoelina
Ny fotoatsika rapitso manentana atsika vahoaka malagasy tanora malagasy fotoany zao tsy agnavaha na mpianatsy na olotsotsa lafa mahatsapa hoe latsaka terena ny firenena dia manome fotoana anareo izahay amy fito maraina zahay miala ato anatin'ny enceinte dia manome fotoana antsika rehetra vahoaka ny toliara tanora malagasy fa mifanome fotoana atsika eo amin'ny plaza na eo amin'ny kianjany fahamarinana Mojajony Rapitso maraina. Avy président fédération association pédagogique ato amin'ny université Toliara dia mampafantatry ny mpianatsy abiaby fa mbola mijanona ny fianarana abiaby sy ny activité pédagogique ato anatin'ny université Toliara. Ny tanjona ny tolona fanatomboka tsy maintsy faranana satria mbola tsy misy ny vahaolana amre olana maro mahazahay mpianatsy eo tsy fampiany salle de classe eo tsy fampiany bourse eo ny fitakenany vatsim-pianarana telo volana eo ny fahafatesany mpianatsy namanay mbo tsy hita hoe i manakory ny fisiany fandesina ndraiky ny fitondram-panjakana manoloana ny mpianatsy namanay maty any amin'ny université Ravava eo ny olana maro samihafa ato amin'ny campus misy anay siananay mpianatsy mbo tsisy vahaolana amin'izao zay no mahatonga zahay nanapa-kevitry hoe fialana andriamatoa filoha no vahaolana satria fa tsy solution sasy numéro 13 tamin'ny 2019 ary ny numéro 3 tamin'ny fividianana farany teo tsy solution miala fa etsaka zahay mpianatsy. Yeah.